tanana amin'ity tamin'iny taom-pitantanana zay hitantanany be ny tanàna moa zany izy mitantana teo moa fa ny tena ohatrany hoe nandimy toerana ihany tao anatin'izay fotoana vitsykely izay. Raha tena marina zany fitantanany ihany ny hoe raisy fomba ofisialy ankehitriny dia arabaina isika rehetra navita izay mandat teo aloha izay dia arabaina ihany koa ianao handray an'ity mandat vaovao ity dia vita soamantsara ny famitafitantanantsika engany mba hitohy foana ny fiara-miasa zany eo amintsika rehetra satria tiana manamaky aloha tiana sina fitenenana fa fitantanana tsy vitan'olona ray zay aloha zany dia tiana manamaky fa fiaraha-miasa antsika rehetra zany na izy ana be ny tanàna teo na zany tantana teo dia natsapany zany fa tsy vitan'olona ray fa tsy sany miambo an'izany hoe olona ray le vitan'le fitantanana ny commune tsy vita zany fa mihery avy amin'ny ekipa rehetra zany mahatonga an'le commune mandroso na tsy mandroso ny tanàna dia hitondrana telivisaorana ho antsika staff mpiara-miasa rehetra zany za fitenenana zany satria mitodika aminareo zany dia misaotra anareo ny amin'ny tolotanana rehetra zay metinareo nahafahana nampandeha an'izay commune zay tao anatin'izay atao hoe misy olo tena azy moa amin'izany hoe tao anatin'ny efa-taona sy tao anatin'izay telo volana na intérimaire tenako izay dia mino fa hitohy hatrany izay fiaraha-miasa eo amintsika rehetra izay ahafahana mampampasiana kokoa zany ny commune zay misy antsika indrindra antsika mpanolontsaina izay tonga vaovao moa zany dia mino fa hevi-baovao ihany koa ny voizina ao anatin'izay fa sanatria tsy hoe voly manoranana na dia misy ary amin'ny fomba fijery tsy mitovy tao anatin'ny lafiny politika tsy maintsy misy zany satria raha hitovy daholo ony ny fomba fijery mety lafy mban'ny komikotrika na reo mivady fa tsy maintsy misy foana ny hevitra tsy hitovizana nefa izany tsy atao hoe atao hevitra mampisaraka efa vita na tsy amparoso commune misy antsika fa mino fa mivolaninareo izay fomba fijery entina izay dia izay ngamba ny remonto chef district no tolana telivisaorana ary tolana farany indrindra dia ianao koa tolana telivisaorana satria teo ihany tohana aran-kevitra sy ary torolalana zany zay menao na dia hoe amin'ny alalan'ny telefônina fotsiny ihany raha ny fampiasantsika matetika dia mitondra zavatra teo aminay zany tantana natao anatin'izay.